Mbola faly miarabantsika rehetra ny atokantrano andray nahatratra n'ity androandroany ity Haleloya. Fa alohany hitondrako indray ny révélation men'ny tompo ho antsika rehetra mpiaino dia hiara hivavaka tsika. Eny tompo malala misaotra anao mandrakariva izay noho ny fitiavanao anay sy ny famindramponao aminay. Misaotra Jesosy malala satria ny fitiavanao anay hiomana mandrakariva no mahatonga anao mampita ny hafatrao Jesosy malala. Satria ianao dia Andriamanitra masina ary tsy tia ny fiaroarona ny avy amin'izao tontolo izao. Koa ambarao aminay mpiaino Jesosy, ambarao aminay zanakao Jesosy, ary sokafo ihany koa ny masonay mba halala ny tsara sy ny ratsy ary ahafantaranay izay rehetra tokony ataonay. Tompo malala, aoka hitoetra betsaka ato anatinay ny teninao. Aoka Jesosy malala, mba tena ho virjina endry izay tsy aroaro-paratsiana, tsy aroaro amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Mandra-piverinanao Jesosy, ka dia misaotra Tompo. Amen. Alléluia. Alohan'ny hitondrako an'ilay révélation nofy afatra avy amin'ny fanahy masina dia vakintsika ny Genesis toko 7, Genesis toko 7 andiny faharoa ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny minarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany, fa andrao maty ianareo. Ary hoy ny minarana tamin-dra vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia hiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Amen. Fitaka nataon'ny Satana tamin'ny Adama sy Eva dia ilay menarana ela, dia izy ilay dragona ankehitriny. Izy ilay namitaka ilay razambentsika ary izy koa mbola mamitaka ny olombelona rehetra mandraka ankehitriny. Amen. Fa amin'ny lafiny hafa indray no amitahany antsika raha tsy miambina. Dia ny tenin'Andriamanitra milaza eto le menarana ny teny amin'ny raha vehivavy namaly an'ilay menarana hoe ny voankazo rehetra amin'izao izy azona hinanana, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra aza hinananareo na tendrenareo izany, fa andrao maty ianareo. Haleloya. Nahoana Jesosy izany Andriamanitra nisy voankazo be dia be azo hohanina fa anankiray tsy azo hohanina, dikan'izay tsy nahatsara izy ireo mihinana an'ilay izy, tsy mety amin'izy ireo. Dia tahaka an'izay ihany koa tsika zanana, tsika manara-dia azy, misy ny zavatra izay tenenin' Jesosy amintsika tsy azo atao, misy ny zavatra andrarahn' Jesosy atsika tsy azo atao tsika maha-kristianina tsika, tsy ny kristianina ihany ary, fa na ny olona mbola tsy malala fa noho ny tsy fahafantarana. Fa itsika izay efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika dia mandrara antsika Jesosy amin'ny zavatra izay tsy azontsika atao, satria izy mahalala ny zava-miafina rehetra. Matoa izy miteny amintsika, matoa izy niteny Adama sy Eva hoe tsy azo hohanina ny voankazo ampovoany, dia dikan'izay tsy hatsarana izy ireo. Amen. Dia tahaka an'izay koa tsika, matoa izy mandrara antsika dia tsy mahasoa antsika izay. Dia tohizako ny tenin'Andriamanitra, aza hinananareo na tendrenareo izany fa andrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin-dra vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinanareo azy dia hiratra ny masonareo, ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Hoy izy ilay mpandainga hoe tsy maninona hoy izy fa azonareo hinanana io ilay mpandainga sy mpamitaka dia ilay Satana ela, ilay menarana ela.
azonareo inanana ho izy io, azonareo alaina io, fa ahiratra ny masonareo, ahalala ianareo. Izany hoe tsy mahafaty zany le voankazo fa azo inanana, ahiratra ny masonao izy. Fa na mahiratra ny mason'ny Adama sy Eva, efa tsy maso avy amin'Andriamanitra tsony, satria raha mbola tsy nihinana le voankazo izy dia nadio ny masony, nazava ny masony. Andriamanitra isan'andro tonga teo aminy, namangy azy, nahita ny tavan'Andriamanitra dia izy tao misaha Edena. Tahaka an'izany no lovatsika rehetra raha ohatra ka tsy voafitaka Eva, fa voafitaka izy dia nahiratra ny masony, fa nahiratra maso tsy avy amin'Andriamanitra, haleloia, fa avy amin'ny Satana. Tonga ny ozina, tonga amin'izay ny fahotana rehetra tafiditra tamin'ny Adama sy Eva. Izany hoe tsy maty izy nihinana an'iny, fa voafitaka ny Satana, izany hoe niesoeny Satana izy, lasa esprit, lasa maso avy amin'ny Satana no tafiditra, lasa esprit avy amin'ny Satana no tafiditra tao anatin'ny Eva. Ka any tsy nahita ny tavan'Andriamanitra tsony zao, Andriamanitra izay nitsidika an'izy ireo andro manalina tao. Tahaka an'izay koa tsika ankehitriny tsy mahita n'Andriamanitra tsony tsika. Nahoana tsika ny tsy mahita tsony? Nahoana ny masontsika jamba? Nahoana ny sofintsika tsy mandre? Satria efa voajamba ny Satana amin'ny zavatra maro isan-karazany hitantsika amin'ity tany ity, amin'ity zao tontolo izao ity izay mamitaka antsika. Amen. Androany Jesosy miteny amintsika, androany ny fanahy masina miteny antsika. Fa ny zavatra rehetra azontsika atao, fa tsy ny zavatra rehetra ny maso. Tsy ny zavatra rehetra ny maso, indrindra ny maha-kristianina anao, indrindra ny mahazanak'Andriamanitra anao. Haleloia. Nandeha tamin'ny toerana botika indien azafady, tsy mankahala nizaniza eto, tsy mikontra nizaniza, fa tenin' Jesosy, tenin'ny fanahy masina dia mampita aho. Haleloia. Nandeha tamin'ny fivarotana indien, na Bangladesh ohatr'izany, dia ny fanahy masina rehefa tonga hatrany zany aho dia mivavaka, dia henoko ny tompo hoe fanahy masina miteny anao hoe tandremo izy mandeha amin'ireny botika ireny izy, fa misy maso. Tsy haiko zany manazava anazy zany hoe misy salany hoe fantatsika manko maro amin'izy ireo mbola tsy nandray an Jesosy. Raha mbola tsy mandray an Jesosy izy, dikan'izay mbola maro ny milalao fanafody, maro ny mbola mampiasa ny fomban-drazana. Hitantsika fomba indien fa tsy manompo an'Andriamanitra, fa manompo any Bouddha. Haleloia. Ary mampiasa an'izy ireo ny troisième œil, ny maso telo. Dia tahaka an'izay ihany koa ny musulman, azafady fa tsy manakina ny tsy manakina olona akory eto, fa ny marina no ambara. Dia rehefa nandrazavain'ny tompo anahy tandremo izy fa misy maso amin'ireny, mason'ny Satana, mijery na ny zavatra tsapainao, raisinao, vidinao, dia manaraka le fanahy. Amen. Dia mbola za aloha mbola ohatrany hoe gagagaga ihany amin'ilay fomba fanazavan'ny fanahy masina, tsy dia nino firy zany aho. Amen. Dia avy nivavaka aho, ambo hoe androany ohatra nivavaka raha-pitsoniny aho, dia mbola voaraiko ilay izy dia nisoratako, voaraiko dia nisoratako. Dia fandroany raha-pitsoniny nivavaka dia natory kely aho, dia nasehon'ny tompo anahy le maso. Amen. Nasehony anahy amin'izay le maso, salany amin'ny rindrina, mipetaka amin'ny rindrina le maso. Jereo izy salany io izy mikontrôla, salany hoe caméra izy mijery anareo aiza n'aiza misy anareo. Reny maso reny, ny fomba fampiasana reny zavatra hoe salany maso reny. Ny teny izy aloha le resaka hoe fandehanako any amin'ny botika, ohatra hoe magasin, an'ireny mbo tsy mahalala an'i Jesosy, mbola tsy nandray an'izay Jesosy, an'ireny mpivarotra indienne, ina koa le tovy amin'izy ireny, dia niteny anahy satria izy ireo izy mampiasa, zany hoe mampiasa zany izy ireo fanafody, mampiasa izy ireo na zavatra avarotrany zany,
de sahalan'ny hoe misy zavatra ampiasainy de nampitandrina ny tompo tamin'izay de rehefa avy eo natoriny amin'izay koa le resaka maso satria izy nazavainy anahy mihitsy hoe misy maso izy mijery amin'ireny botikin'izy ireny zany hoe troisième œil satria matetika izy eo mampiasa le troisième œil raha hitantsika le sahalan'ny point eo ampovoany reny ataony zareo amin'ny tarehy reny. Amen. Dia efa tonga aty an-trano amin'izay zany le nazavaiko teo de nahitan'io maso io de io izy sahalan'ny hoe caméra reny sary maso reny. Indraindray zany reny hitantsika miravaka de maimaika atsika mividy volafotsy de misy sary maso de mividy tsika nefa reny caméran'ny satana ary ny musulman ihany koa mampiasa an'ireo be de be le sary maso sarany ile nambarany hitantsika teo sahalan'ny jerenao izy sahalan'ny hoe zavatra hoe haingotrano atao haingotrano le misy ataony porte-clés ny sasany misy ataony amin'ny toilette caméra reny to caméran'ny satana caméran'ny fahavalo satana reny mijery zay rehetra ataotsika mijery indrindra ataotsika any amin'ny chambre any amin'ny toilette caméra mijery ny fiainanao reny. Amen. Manomboka zao tandremo manomboka zao antanio tsy ny zavatra rehetra azotsika atao izy Paoly tsy ny trano rehetra azotsika andehanana. Amen. Tsy raha fa mandeha misy fety ry de lasa ianao tsy fantatrao any ao tsy fantatrao ny zavatra ataon'olona ao. Amen. De lasa miesoe anao zay miesoe mo tsy haiko mandika anazy amin'ny teny gasy sahalan'ny hoe le devoly zany miesoe anao miesoe anao le tsy haiko manazava azy amin'ny teny gasy ny fona Jesosy sahalan'ny hoe manisy tasy sahalan'ny hoe manasy anao mandoto anao zay ka manazoko hazavana ana zany hoe lotony anao nandeha amin'iny toerana iny. Amen. Halleluja. Hoy isika zany ve de idirany ihany koa hoe miandry an'i Jesosy de misy an'izany koa eny raha tsika miandry an'i Jesosy ka tratrin'i Jesosy mandeha amin'izany toerana zany tsy tafavaky tsy tafany bebaka ianao tsy miakatra tsika tsy tafaka satria miesoe mandoto ny tempoliny tsika. Amen. Ary ohatra ao anaty tranotsika misy an'ireny na Jesosy tokony hamangy atsika tsy midiny izy hamangy atsika tsy tonga izy amin'ny trano satria misy caméran'ny satana. Jesosy tsy afaka miaroaro amin'izany. Amen. Diovy ny tranontsika tranonantsika tempoly ny fanahy masina diovy ihany koa ny trano misy atsika. Amen. Esory reny zavatra fantatsika hoe avy amin'ilay ratsy reny. Amen. Fantatsika fa misy zavatra hoe marimarika sy misy an'ireny hoe le maso tenentsika zany. Misy le sary tanana ny musulman matetika mampiasa an'io tsy haiko tanana izy de ataony amin'ny porte-monnaie ataony eo amin'ny varavarana vomitry ny varavarana de hitanao tanana fa misy sary maso caméran'ny satana reny. Alleluja. Caméra ka matoa Jesosy miteny any Adama Andriamanitra miteny Adama sy any Eva hoe aza haninareo io voankazo io dikan'izay tsy mahasoa an'izy ireo. Ka matoa koa Jesosy miteny antsika hoe reny zavatra reny aza ampidirina tranontsika reny zavatra reny aza anaovantsika hoe ravaka sandoka de hoy izy satana hoe izy le mpamitaka antsika hoe azo atao tsy manina zany haingotrano ane io inona koa dikan'io eny nefa Jesosy mahalala hoe hanimba atsika le izy satria ahafahan'ny satana miditra ao an-tranontsika ahafahan'ny satana miesoe mandoto ny vata tempoly ny fanahy masina mandoto atsika izy mijery rehetra ataotsika ao. Amen. Hatrany amin'ny toilette setsika andreny de mijery zay rehetra ataotsika ao izy. Amen. Mbola izy témoignage hitondrako eto manaraka ihany koa ny amin'ny ny fahadiovana amin'ny toilette takiny Jesosy amintsika. Amen. Izany hoe tsika miandry an'i Jesosy de fahamasinana amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Amen. Satria tsy fantatsika ny avian'i Jesosy na oviana na rapitso ka raha tsy masina atsika de tsy hita azy. De ao anatin'izay koa maranako azy azafady fadiny koa de reny manisy zavatra any anaty maso reny manova maso atao bleu atao orange mampiditra le masonao lotonao tsy masonao tsonao fa mason'ny satana miaraka aminao
de izy anao za ty fa tsy anao tsony io fa le esprit miditra ao anatinao de le fanainy le devoly satana tsy masonao tsony mahita fa mason'ny satana. Izy anao tsara ny masoko no vako bleu de lasa tsara be ny masoko satria za efa aty ampitan-dranomasina. Haleloia. Mampiditra ny satana mandoto ny tempolin'Andriamanitra ianao, mandoto ny masonao. Ny masonao tsy ahita n'Andriamanitra mihitsy satria lasa esoen'ny devoly ianao, loton'ny devoly amin'ny masonao. De tsy Andriamanitra tsony ny hitanao, tsy Jesosy tsony ny hitanao, tsy ahita azy mihitsy ianao satria tsy azo afangaroharo Andriamanitra, tsy mifangaroharo amin'izao tontolo zao. Raha misy izy misakaiza amin'izao tontolo zao fahavalon'Andriamanitra. Reny zavatra reny de avy amin'izao tontolo zao izay ampiasain'ny satana. Ny farany ihany koa de ny maquillage izay ataontsika reny manja fossile. Hitako le image nambarany tompo sahala zay fa zay zany tia nambarany reny zavatra reny ao anatin'ireny maso reny zay nambarany mipetaka amin'ny rindrina eo. Akoatrin'le mipetaka amin'ny rindrina haingo trano, akoatrin'le ataontsika ravaka. De reny maquillage ataontsika fossile reny koa devoly maso. I masonao de efa fossile ina de esprit hafa miditra amin'iny. Fanahy hafa miaraka aminao amin'iny fa tsy ny sila namboarin'Andriamanitra no apetanao fa sinao faux. Haleluia. De hoy izy ianao hoe mitsena an'Andriamanitra fa ho avy Jesosy de haleluia amen. Tsy ahita n'Andriamanitra anao amin'iny fossile anao iny. Haleluia. Miteny amintsika Jesosy mba namasina ny tenantsika tanteraka fa zay rehetra manimba ny tempolin'Andriamanitra izy de ho simbain'Andriamanitra ihany koa. Koa tsy hanimba ny tempolin'Andriamanitra izao sanao esory reny fa esprit hafa miditra ao anatinao. Esprit satana, misy ny devoly ny fossile, misy ny avy anatin'ny fossile iny le masonao de tonga le fanahin'ny fitiritana, fijejejona, fanamboniny tena, fireharehana. Haleluia. Amen. Ka miteny amintsika Jesosy androany mba hiala amin'izany rehetrarehetra zany. Amasiny tanteraka ny tenanao azo atao tapany ihany. Hoy izy ianao tsy voasoratra amin'ny Baiboly, tsy voatery voasoratra daholo ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra mijery na hatramin'ny tapany fanjaitra. Haleluia. Na hatramin'ny kofehy, na hatramin'ny lamba, na hatramin'ny akanjo. Tsy mora ny idirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tena hoe sarotiny ny Andriamanitra, saro-piaro izy. Indrindra antsika tempoliny tsy azontsika sisina zavatra. Na hoe ny vatantsika sitsika sary-maso efa mitondra fanahin'ny Losifera anao miaraka amin'iny maso iny. Amen. Fanahin'ny devoly avy any amin'ny fer. Iny mikontrôlana ny fiainanao rehetrarehetra. Haleluia. Na ny sary apetakintsika amin'ny rindrina amin'ny trano, sary-maso esory reny. Fa tsy sary ny ao aminao fa tena mason'ny devoly mihitsy mijery zay rehetra ataonao ao caméra. Haleluia. De voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Napitako ny hafatra ao Jesosy de hivavaka atsika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Zany ny teninao, zany ny hafatra ao, zany Jesosy ny révélation menao. Ko occasion ny mpiaino, kasio Jesosy ny kristiana, ny tanora, zanakao, zay mbola ao anatiny zany, ka mbola voafitaka, de le mpamitaka de devoly satana, zay mamitaka izao tontolo izao, afao Jesosy ao. Afao amin'ireny izay Jesosy ao. Afao zay rehetra mbola voageja Jesosy ao. Satria raha tonga ianao dia anisany tsy ho tafakatra koa izahay ary hanadio ny tranonay, hanadio ny toerana misy anay Jesosy ao amin'ireny sarisary tsy avy aminao reny. Misaotra dado. Amen. Amen. Dia tahin Jesosy daholo tsika rehetra.